sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha nolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina ka miray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Ankafaliagna trano iarabagna antsika jiaby izay magnaraka tsy tapaka ny radio Faniry. Naiza ny toerana misy antsika. Isaorantsika manakariva Andriamanitra amin'ny fitantanany ny fiainantsika isanandro. Italaontsika manakariva ihany koa ny fanahy masina. Mandritra ity tonjobily ny famonjenantsika ity. Mba hanampy amin'ireo ezaka maro isan-karazany ataontsika. Mba tonga antsika ompivahiny ny fanantenana marina tokoa. Amin'ity faharoa ny volana Febroary ity, ny Eglizy dia mankalaza manetriketrika ny nanolorana ny Tompo. Oenontsika sy raisintsika i Kristy tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ireo vakiteny masina omeny Eglizantsika amin'ity fankalazana manetriketrika ny nanolorana ny Tompo ity sy ny fampianarana ray aman-drenitsika dia Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Caramarson. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra. Vakiteny masina voalohany. Boky ny Malakia ampaminany. Izao no lazain'ny Tompo Andriamanitra. Indro aho aniraka ny irako, ka izy no amboatra ny lalana eo alohako. Dia ho tonga tampoka ao an-tempolony ny Tompo tadiavinareo, ilay anjelin'ny fanekena irinareo. Indro avy izy, hoy ny Tompony tafika. Iza no atantiny andro iaviana, ary zovy no ajoro raha miseho izy, fa ho tahaka ny afin'ny mpandrendrika izy, sy ho sahala amin'ny potasin'ny mpandery lopotra. Ipetraka mandrendrika sy manadio ny vola fotsy izy, anadio ny taranaka Levi izy, ka nadio azy toy ny volamena sy ny vola fotsy. Ka dia mpanompo izy ho an'ny Tompo, anolotra fanatitra aradrariny aminy, ary ankasitrahin'ny Tompo toy ny tamin'ny andro taloha, toy ny tamin'ny taona fahiny, ny fagnatitry Joda sy Jerusalema. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isorana ny Andriamanitra.
Akoisika ifaly iravo anome voninahitra azy tompo Akoisika ifaly iravo anome voninahitra azy tompo Nandorinazy ambony ranomasina sy nampitoetrazy ambony rano Azovino hiakatra ny vohitry ny tompo ary iza no ijoro antoerana masina izay madio talana sy izay mazava fo izay tsy manakina fanahy amy samby Akoisika ifaly iravo anome voninahitra azy tompo Akoisika ifaly iravo anome voninahitra azy tompo izay tsy menena mitakany hafa azotrano avy amy tompo izy azo famarinana avy amin'Andriamanitra ilay Andriamanitra mpamonjy azy Mikarokany tavan'Andriamanitry Jakoba ianareo varavarana andraony tatao iandray ianareo varavaram-pavola Akoisika ifaly iravo anome voninahitra azy tompo Akoisika ifaly iravo anome voninahitra azy tompo Vaky teny masina faharoa taratasy ho an'ny kristianina Hebrio ry kristianina avana satria mananofo amandrany zaza dia mba naka izany koa i Jesoa andringanany amin'ny fahafatesana ilay manana ny fanjakan'ny fahafatesana dia ny devoly sy anafahany an'izay rehetra niara-ny fanandevozana nandritra ny andro rehetra ny ainany noho ny tahotra ny fahafatesana na aiza tsy mba anjely novonjeny fa ny taranaki Abrahama novonjeny ka izany no tsy maintsy nanaovana azy mitovy amin'ny olombelona avana amin'ny zavatra rehetra mba ho tonga be famindrampo izy sy mpisorona mahatoky ny amin'Andriamanitra anaovany sorom-pifonana no ny otan'ny olona fa noho ny tenany nalaim-panahy sy ny jaly indrindra no ahavonjeny izay alaim-panahy koa izany ary ny teny ny tompo isorana ny Andriamanitra Jangenitini Naisanani la ituka manuberi Tunga sue tua minaya Naude suo Suka firingi furaya Daya nau Suka firingi masunaya Itanau Hallelujah Hallelujah
ombantsika mianakavy eny Tompo, ho tanteraka tokoa ny iza, ny vaovao mahafaly de Jesosy Kristy Tompontsika, araka ny nosoratany Masinday Lioka. Voninahitra neo anao ry Tompo, tamin'ny zany andro zany, rehefa tapitra ny andro fidiovana araka ny lalan'i Moizy, dia nentiny ray aman-dreniny ho an'i Jerosalema i Jesoa mba hatolotra amin'ny Tompo, araka ny voasoratra ao amin'ny lalan'ny Tompo hoe: ny lahy voalohany teraka rehetra dia atao hoe masina ho an'ny Tompo. Ary mba hanatitra fanatitra dimohina roa na azana boromay lala roa, araka ny voasoratra ao amin'ny lalan'ny Tompo. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Simeona atao Jerosalema, ary marina sady mpivavaka tsara izany lehilahy izany, ka niandry fanalana alahelo an'i Israely, ary tao aminy ny fanahy masina. Sady efa nambara ny fanahy masina izy fa tsy ahita fahafatesana mandra-pahitany any Kristy Tompo. Dia nentiny fanahy masina izy hankao amin'ny tempoly, ka noho ny tondrany Jesoa zazakely ny ray aman-dreniny anao araka ny voadidiny lalàna ny aminy, dia nitrotro azy izy ka nisaotra an'Andriamanitra nanao hoe: ankehitriny ry Tompo, vao alefanao am-piadanana araka ny teninao ny mpanomponao, fa ny masoko nahita famonjena avy aminao, izay namboarinao teo anatrehan'ny firenena rehetra, dia fahazavana hanilony jentily sady voninahitra ho an'i Israely olonao. Dia gaga ny ray aman-dreniny zaza noho ny zavatra nolazainy aminy, ary nitsodrano azy ireo Simeona, ka nilaza tamin'ny Maria reniny zaza hoe: indro ity zaza ity no voatendro fandavoana sy ho fananganana ny maro amin'ny Israely, ary ho famantarana ho toerina. Ary ny fanahinao aza ho tanterahin-tsabatra mba hiseho ny hevitry ny fo maro. Ary nisy koa mpaminany vavy anankiray, dia Ianna zanaky Fanuela fokony Asera. Efa antitra dia antitra izy, dia 7 taona no nanambadiana ny taoriany na Virginia azy, ary efa mpitondra tena tokony ho 420 taona, sady tsy niala tao amin'ny tempoly, fa nanompo an'Andriamanitra andro manalina tamin'ny fifadiankanina sy fivavahana. Tonga koa izy tamin'izany fotoana izany, ka nideran'Andriamanitra, ary nilazalaza ny zaza tamin'izay rehetra niandry ny fanavotana any Jerosalema. Ary noho nitanteraka izy ireo ny zavatra rehetra araka ny lalan'ny Tompo, dia nody tany Galile tao Nazareta tanànany izy. Ary ny tombo sy ny anatanjaka ny zaza, sady feno fahendrena, ary tao aminy ny fahasoavan'Andriamanitra. Izany ary ka ankalazaontsika ny teny ny Tompo, deraneo anao ry Kristy. Ava malala ranomarina dia lahady faefatra mandavataona dia lahady ankalazaisika ity, nefa noho ny izy mifanindry amin'ny 2 février ankalazan'ny eglizy ny nanoloran'ny Tompo tao an-tempoly, izay nisosika ihany koa hoe
fetin'ny jiromasina dia ny 2 février no ankalazaisika isorasika Andriamanitra satria manampy asika tokoa amin'izao fiarahandia ataosika mpivahiny ny fanantenana amin'izao taozobiliny famonjena izao ny fibanjinatsika ny fetiny 2 février manasa asika ary anaraka sara ny liturgie amin'ny 2 février fa tena fampianarana mikasika ny mahampivahiny antsika io fankalazana io satria amin'ny mahampivahiny fanantenana dia antsoina ary iraina itsika tsikiraikiraiky vita batemy iray aina amin'ny Kristy kristianina izany ny maha kristianina sika satria iray aina amin'ny Kristy itondra izay fahazavana dia i Kristy eo anivon'izao tontolo izao ry kristianina havana ny fanamasinana ny jiromasina no anomboana ny fankalazana ety ivelan'ny eglizy mialohan'ny fankalazana ny Eukaristia mampasiaro asika sahady ny fidirana tamin'ny varavarana masina nefa tsara ny manamarika eto ary efa verimberisika matetika fa sy manao teatra na fampisehoana sika raha manao izany fiesika izany fa mivelona sy manatanteraka ny liturgie izany hoe ny asan'Andriamanitra ka mivelona izay ankalazaisika sika sy hoe mahasiaro fosiny manko sika amin'ity andro anio ity fa no ny asan'ny fanahy masina ao amin'isika dia sady mankalaza no masiaro izay ankalazaintsika dia Jesoa izay atolotra ao an-tempoly natolotry nyreo ray aman-dreny dia izy no fahazavana ka araka ny voalaza teo sy vitany hoe mahatsiaro fosiny tsika fa mivelona an'izay fa indrindra amin'izao taon'izao biliny famonjena zao satria i Jesoa lay atolotra io no famonjena antsika ry kristianina havana masiaro ny nanoloran'ny tompo tao an-tempoly sika raha ny marimarina koa manko dia izy no nanolotra ny tenany satria izy lay fahazavana ka izany no mahatonga asika androany maneho an'izany amin'ny alalan'ny fitondrana ny jiro miditra ao an-deglizy sara ny manao fampianarana fohifohy ny anton'izao fankalazana izao araky ny fampianarana ao amin'ny lalàn'i Moizy ao amin'ny Levitika 12:4 rehefa avy niteraka zazalahy reny iray dia midio mandritra ny 3 andro ka sy mahazo miseho sy miditra any amin'ny toerana masina mandritra io fotoana io izany hoe manao confinement raha manisy isika dia izao andro izao ny fahataperany amin'ny andron'ny fidiovan'ny Maria taorinan'ny miterahany an'i Jesoa araky ny lalàn'i Moizy lazaisika io fanolorana ny tompo tao an-tempoly no izy zanaka voalohany teraka talagn'olo hoy isika ka atao hoe masina ho an'ny tompo araky ny egizao 13:12 ka hatramin'ny 15 ho fahaserovana ny nanafahan'Andriamanitra ny vahoakan'i Israely nandevozana tany Ezipta ka nandripahany nylay matoa rehetra tao teo amin'ny Ezipsianina na olona izany na biby fa namonjeny kosa ny zanak'Israely ny voaloha teraka amin'ny biby dia sy maintsy vonoina atolotra ho an'ny tompo ny voaloha teraka amin'ny olona kosa dia sy vonoina fa avotana ka soloina biby araky ny evanjely teo ary dia voromailala nadomoina roa no natolotra ampizehiviny izany rehetra izany satria ao anatin'ny taonjobily ny famonjena isika tanteraka ao amin'i Jesosy ny famonjena voalaza ny testamenta taloha sy izay fanafahana rehetrarehetra satria raha tadidinareo ny fanazavantsika mikasika ny atao hoe jobily dia manambara fisaharana ary manambara fahafana ka sy misy zavatra tokony ho isy mamatipatotra isony fetiny jiromasina ny fahazavana de Kristy i Kristy no fahazavana anilony gentily araky ny tenin'ny Simeona ao amin'ny evanjely famantarana fosiny araky izany ny jiro eny fa na ampiasaisika amin'ny zavatra maro ka andrasana fitahina no ny finoana ananasika azy fa izy Jesosy no any fahazavana izy no fahazavana ilaysika ka izay indrindra ihany koa no nahatonga ny eglizy fandrindra ny papa ray masina Joany Paoly faharoa masinday Joany Paoly faharoa anokana ty andro an'ity ho andro ny ireo voatokana satria araky ny fantatra sika
no ny fahalavorari-pitiavana araky ny evanjely ao Matio 7:15 dia ireo voatokana nanokana ny fiainany manontolo ka zary fahazavana ka natokana ho androny religiozy ho an'ny voatokana ity androny ity. Izy ireo tokoa dia miezaka hitovy amin'ny Jesosy natolotry ny ray manamasina ny tenany ho an'ny tompo sy ho an'ny olombelona ka zary fahazavana noho izay fanokana tenan'izay fahazavana manilo ny manodidina noho izy ireo fenoan'izay fanehoam-pitiavana sy misy fetra ary sy misy efitrefitra iainan'izay. Isika ihany koa avy nandray ny fahazavan'i Kristy tamin'ny batemy dia voatokana ho an'ny tompo ka zary fahazavana ihany koa eo anivon'ny mpiarabelona asika mahatonga asika ihany koa anilo ny hafa tahaka ny Kristy izay natolotra tao ny tempoly ka izany ihany koa no mahatonga asika eo vezy aby zary misionera vita batemy ka iraina zary tabernakla velona ka azo lazaina ry kristianina havana fa araky ny efa nandroitasika azy isaoran'Andriamanitra amin'izao alahady faefatra mandavataona ny fiheveratsika azy izay zany ny tokony hankalazaina ny anyty kanefa noho n'izy mifanozo amin'ny 2 février dia ny 2 février no ankalazaisika na izany aza dia mifanozo sara ihany koa amin'izao fankalazana ny taonjobily izao taonjobily ny famonjena ary mampiditra asika ihany koa arak'izay voalaza teo amin'ny synode fahafito fizanonana fahatelo. Ry kristianina havana ensika i Simeona milaza amin'ny evanjely fa izy Kristy ny fahazavana ka izay mandray azy dia lasa fahazavana koa saingy zary fanaftonanao kosa ho an'izay sy mandray azy. Ambariny Simeona amintsika ny tena nidikan'izao zavatra ankalazaisika izao ary rehefa nahita maso an'i Jesosy sy nitrotro azy teo an-tanany Simeona dia nilaza fa io lay fahazavana anilo ny olona io no famonjena ary zay zany no mahatonga asika milaza hoe tena mifanozo amin'izao taona jobily izao fankalazana ny 2 février izao ary isoranao izao Andriamanitra satria ny 2 février amin'ity taon'ity dia nifanozo amin'ny alahady ka andresana an'izay fahasoavan-dehibe izay hoy indrindra ny evanjely voandrenesika teo ary nisodrano azy ireo i Simeona ka nilaza tamin'ny Maria reniny zaza hoe indro ty zaza ity no voatendro fandavona sy fananganana ny maro amin'ny Israely ary ho famantarana ho toerina ary ny fanahinao aza ho tanteray sambatra mba hiseho ny hevitry ny fo maro. Ry kristianina havana izany no ankalazaisika ny anyty 2 février i Jesosy manilo an'izao rehetra zao satria izy no famonjena io no mahatonga asika mamerimberina fa sy mainsy Kristy no anana ny teny farany amin'ny zavatra rehetra na eo aza zao krizy mafy mety mandrakotra ny fiainansika mety mamaizana ny fiainansika i Kristy raha mahay mandray azy sika dia izy no fahazavana anilo asika ao anatin'izao ezina izao. Ny problema zany dia isika tsy tahaka ny Simeona na mandray an'i Jesosy aoka handray an'i Jesosy isika dia mazava ny fiainansika zany hoe raisy ny rasy zay manaloka ny fiainansika ka ny rasy zay tady anapotika ny fiainansika dia ho resiny Kristy. Fampianarana lehibe ho ansika izany ry kristianina havana ny esika nataon'ny Simeona sy ana ensika tamin'ny evanjely teo no oka ianarasika ahay andrayan'ny Jesosy eo amin'ny fiainansika isika fa ny tsara dia fomba hoana no entiny izy ireo niomana nandray an'i Jesosy ary zay ny tena zava-dehibe ary mifanozo amin'izao fankalazana ny jobily izao sy ny fanatanterahasika ny synody araka ny voalazan'ny evanjely dia olona mivavaka i Simeona sy ana olona miray fotanteraka amin'Andriamanitra
tao amin'izy ireo ny fanahy masina ka afaka nandray an' Jesoa ka nahita ny fahazavana izy ireo. Zay zany ny lakile ho ansika fandrindra amin'izao taona masina izao sy amin'izao fanatanterahasika ny synôda izao. Aoka isika ry kristianina hava malala iomana amin'ny alalan'ny vavaka ary manaiky hoentany ny fanahy masina izy anilo ny fiainantsika. Sy afaka andray lay fahazavana de Kristy raha sy ny fosika ny miova raha mbola akombre araky ny averimberitsika matetika ny fosika dia sy afaka andray an'ny Jesoa fahazavana isika. Mila fiovampenitra mahery vaika zany tsika raha te hanao depart vaovao avy amin'izao taona jobily sy ny fanatanterahasika ny synody fahafito fijanonana fahatelo. Raha mbola ao anatin'ny fosika ireo accomblement maro isan-karazany dia ny fielonana, ny ady, ny fisaram-belatsia, ny fitiavatena raha ao anatisika ny arena sy izy zany hoe arena hafa akoatra ny Jesoa dia aoka ho azavany resaka fa sy afaka andray an'i Jesoa isika. Ka izao indrindra no oka anatona sika ny sakramentany fibebana. Aoka isika hiverina amin'ny Andriamanitra ibebaka mba hiavao ny fiainansika raha sy zany dia mikrosifahana mandrakariva isika ary sy ahitany zay tena fahazavana zay ary mialalina aza sanatriny zany ny krizy eo amin'ny fiainansika. Ry kristianina havana, anampy isika anao ny discernement ary ny fanatanterana ny synôda fahafito fandrindra zao fizenonana fahatelo izao ary ny fankalazana natolotra ny papa amin'izao taona jobily izao ahatonga sika ho mpivahiny ny fanantenana dia anampy isika ahay anao an'izay discernement izay ka andray an'i Jesoa toan'ny Simona sy anahy ka hitondra azy eo amin'ny fiainana ahitasika ny fivelarana ny mahaolona sy ny olon-drehetra ka zary fahazavana ho an'ny rehetra ihany koa isika. Izany no dikany zao fankalazana ny taona jobily izao ka ahatonga sika tokoa ho mpivahiny ny fanantenana mamafy hafaliana, fiadanana, fihavanana sady kristianina no malagasy lay fihavanana zay naverimberisika tamin'ny Kenina manasitrana an'izao tolo zao zay tena maratra tokoa. Ry kristianina havana, amin'izao fankalazana ny Jesoa natolotra tempolo zao ny marina koa moaraky ny voalazasika teo i Jesoa nanolotra ny tenany amin'ny Andriamanitra azy mba ho fahazavana ao antsika olombelona. I Jesoa dia olombelona feno tanteraka tokoa no izy nanaiky ireo lalàna mametraka azy amin'ny maha olombelona azy satria araky ny lalàn'i Moizy dia sy maintsy atolotra ao tempolo ny zaza voalohany rehetra. Nanaiky an'izany Jesoa ka io ihany koa ny manambara fa tena olombelona izy ary ny maha olombelona azy no nentiny namozenantsika ary zay no ankalazay isika amin'izao taona jobily izao. Nanaiky ho fahotana izy zay sy mpanota mba hanafaka asika amin'ny fahotana ka izay fanafana asika amin'ny fahotana izay no fahazavana satria manala asika amin'ireo zavatra mamatipatotra asika rehetra. Raha mandray azy sika zany dia afaka andeha amin'ny fahazavana. Izany no ambarany vakiteny voalohany ao amin'ny bokin'ny Malakiam-paminany, tonga ao tempolo ny tompo tadiavinareo. Tanteraka ao amin'ny fiainansika zany afatra lehibe zany satria isika no tempoly, isika no eglizy. Raha isika ary no masapa fa eglizy tokoa dia afaka mitondra an'ilay fahazavana eo manodidina ansika araky ny ambarany mpanoratra ny taratasiny Hebrio. Sy maintsy mitovy amin'ny raha lany amin'ny zavatra rehetra izy amin'izeny ireo raha lany. Nanaiko tonga olombelona Jesoa mba ho fanilo sy fahazavana ary zany ny fahamonjena sy fanavotana antsika. Raha miditra amin'ny fiainansika tokoa ary Jesoa dia hanavao ny fiainansika izy ka hanavao ny fianakaviasika, ny fiarahamonina misy asika, ny tontolo manodidina asika. Izany no sy maintsy anaova sika nouveau départ ary elasika amin'ireo accomblement rehetra ao am-posika ao. Azo lazaina ary zany fa nouveau départ ihany koa ny zavaniseho tao tempolo tamin'ny fotoana izay. Izany rehetra izany no fototry izao taona jobily ka andraisasika ny famonjena ary faritany ny teny finoana amin'ny fekepinoana tany Nisea. 700 amin'ny arivo taona 1700
taona lasa zay tena tao-pahasoavana tokoa ansika ary ity taona ity, ary araky ny fantatra sika ihany koa de efa soritina amin'izao dia miara-mankalaza ny paka ny eglizy tandrefana sy ny eglizy tatsinanana amin'ity taona ity. Araky no fantasika ary rehefa nampisahizisika teo ny Papa Jean Paul faharoa no nanokana n'ity andro ity ho androny voatokana, nofidiny zany mba ahafana mivavaka ho an'ireo voatokana ary ahafana izy ireo ihany koa mandinika ny zay antom-pisiny zay de ny famantara-pitiavana, ka io famantara-pitiavana io no fahazavana amin'izao tontolo izao. Matoa izy Jesosy nanolo tena de satria feno fitiavana izy raha teo moa no fitiavana. Manolotra ny tenany koa ireo voatokana tsirairaiky izay natokan'Andriamanitra tahaka ny Jesosy mba ho famantarana sy fahazavana amin'ny lalan'ny fiainam-pitiavana manontolo, ka nafoy ho an'Andriamanitra izy ireo, mahafoy ary manompo ny olombelona, manana ny fiainana eukaristika. Maro ny zavatra mifaomaofao ka mila ny maso sivana isika, fa indrindra ireo voatokana mba hahita sy velona marina ny vocation araky ny vavaka ataosika omeo religioso vonona sy mahafoy tena ny eglizinao ho vavolombelony fitiavanao hatrany amin'ny faharavazan-tany. Ry kristianina havana, amin'izao taona masina izao, amin'izao taonjobily izao, taonjobily ny famonjena, de oka hivavaka isika ho an'ny fianakaviana eglizy kely mba hakatahaka ny fianakaviana masina nanolotra ny Jesosy tao amin'ny tempoly, mba samy vonona hanolotra ny tenantsika amin'Andriamanitra ahatonga sika ho fahazavana amin'ireo manodidina antsika. Mitodika manokana amin'ny ray aman-dreny mangataka batemy aho, mbola zazakely Jesosy no natolotry ny Maria sy Josefa tany an-tempoly. Toy izany koa no ataonareo ray aman-dreny rehetra mitondra ny zanakareo atao batemy. Mankasitraka sy mankatelinareo, adidy aman'andraikitra lehibe sy mainsy tanterainareo izany. Oka sy fombafomba fosiny ary no anaovanareo an'izany, na de efa zava-dehibe azy, fa oka entan'ny finoana velona tahaka ny any masin'ny Maria sy masinday Josefa no hitondranareo ny zanakareo atao batemy. Hitasika eto fa sy vita nanolotra fosiny i Josefa sy Maria isika, fa nanabe anatin'ny tontolo mikolokolo ny fifandraisana amin'Andriamanitra, ny fifandraisana samy olombelona ary ny fifandraisana amin'ny zavaboary. Tadidisika fa lazain'ny evanjely fa isa taona no mandeha manao pelerinage any Jerosalema izy ireo. Adidinareo ray aman-dreny zany no mitondra ny zanakareo mivavaka, mila tontolo ny kolokolo ny fifandraisan'ny zanasika raha tisika anana fivelarana marina izy. Raha ny tena marina araky ny voalazasika teo de sy hoe natolotra ihany Jesosy, fa azo lazaina hoe nanolo tena ho isika, ka ny fiainany manontolo tatiorina no manamarina n'izany fanoloran-tenany zany. Amin'izao fankalazana ny 2 février zao ary de ndeha isika menakavy efa vorosaina tanora sy efa lehibe hanolotra ny fiainansika manontolo amin'Andriamanitra ihany koa. Marina fa anio de andro maneran-tany ivavanan'ireo ao anatin'ny fanokana tena dia ny religiozy lehilahy sy vehivavy, na izany azy de isika vita batemy ihany koa dia efa natokan'Andriamanitra ho azy, ka antsoina ary sika samy anoka tena sy anolo tena ho an'Andriamanitra sy ho an'ny namana. Ny hoe kristianina araky ny efa fantasika de avy amin'ny Kristy, ka oka ary sika ivelona izany anara lehibe izany tahaka ny Simeona sy Ana nandray ny Kristy ankafaliana ary nanolotra azy. Mandray azy no ataosika amin'ny communion, amin'ny eukaristia, amin'ny sakramenta masina. Izy no fahazavana, ka isika koa manolotra ny tenantsika, manome ny tenantsika izay midika fa mafoy sy manompo an'ireo manodidina. Izany ny fiainan'ny voatokana, izany ny fiainan'ny eukaristika. Noho ny batemy ho isika teo de voatokana ihany koa isika kazary EOV missionnaire vita batemy iraina zary tabernakla velona, izany hoe sy mainsy manana fiainana eukaristika isika, vonona mafoy, vonona manompo anatin'ny fahamarinana. Ry kristianina havana, oka ivelona bebe koa izao andro izao isika, andro ny jiro masina ho isika,
antoky ny fahazavana dia Kristy. Isika no ziromasina eo amin'ny mpiarabelona amintsika, hitondra ny fahamarinan'i Kristy, hampanjaka ny rariny sy ny isiny ao amin'ny Kristy amin'ny alalany, miaraka aminy ary ao aminy, ivelona ny tena fitiavan'i Kristy, ilay fitiavana sy misy efitrefitra fa na fanavakavana, ka zaro-pampiavana amin'ny ataosika rehetrarehetra, ilay fihavanana sady kristianina no malagasy. Izany ny tanjona sy maintsy ivelomasika amin'izao taon'izao bilin'ny famonjena izao, ka tonga sika ho mpivahiny ny fanantenana, mpamafy hafaliana, fiadanana sy fihavanana eo anivon'izao tontolo izao, zay mangetaheta famonjena tokoa. Aoka samy katroka isika amin'izao sinôda fafito izao, ka iroso lalindalina koatrany, vonina miara-mivavaka, mandalo-pinoana, miaro sy mikolokolo ny zavaboary ary ifampitsimbana sy fanasoa. Hiezaka isika amboly azo sy aro ny tontolo manodidina antsika, mba nambara fa zary famantara-pamonjena tokoa ny fiainantsika manontolo. Masin'ny Maria, masinday Josefo, mivavao an'ny fianakaviana, mba ho tena eglizy kely tokoa ny fianakaviana sirairay, ka handray an'i Jesosy sy mitondra azy eo anivon'ny mpiarabelona ho fahazavana miatrika an'izao krizy maro lafo zay maizina mandrakotra ny fiainana izao. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy roa tsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy roa tsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy efitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy, dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. À toi Dieu.